Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ity amiraly malaza anankiray antsoina hoe Benbow rehefa navita asa lehibe tokoa tamin'ny fanasoavan'ny tanindrazany ka tonga teo tapon'ny voninahitra dia lasa namangy ilay tanàna izay nahaterahany antsoina hoe Shrewsbury. Raha vao tonga tao an-tanàna izy dia avy hatrany dia lasa nanitsina kao amin'ilay trano izay nahaterahany. Tsy nisy olona nahalala azy ireo manodidina mipetraka tao. Avy hatrany izy dia lasa niakatra ny tohatra, niditra tao amin'ilay efitrano izay nahaterahany. Rehefa tonga tao izy dia nandohalika ka nisaotra an'Andriamanitra noho ny nanampiany sy ninita ny tanany azy isan'andro nandritry ny androm-pahavelomany rehetra. Nahatonga azy ho feno fisaorana an'Andriamanitra ny nahitany ny fiainany sy ny toerana izay nipetrahany. Sitrak'Andriamanitra tokoa ny namela azy ho velona teto an-tany ary nahafahany namita izany asa ambony nataony izany. Ho antsika koa ry mpiaino an-tsaina, motso marobe ve ny zavatra niseho teo amin'ny fiainantsika izay tokony hanetsika antsika hisaotra sy hankasitraka n'ilay raintsika any an-danitra izay loharanom-pahasoavana sy fitahiana, raha tsy ilaza fotsiny isika hoe ny rano sotroina, ny rivotra iainana, ny fahasalamana. Mazana tokoa no tsy mahatsiaro ireny isika, fa ny zavatra izay mampahory no lehibe ao anatin'ny saintsika. Ny soratra masina nefa dia mampianatra antsika hisaotra sy hankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Misaora ny zavatra rehetra hoy ny apôstôly, aoka ho feno fisaorana ianareo, arak'izay voasoratra ao amin'ny Kolosianina 3:5 manao hoe: ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsoana anareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Sinjato riraina mahery izay mpamindra fo, mpiaino ireo vavakay, ianao mahalala izay mahasoa, efa tsapanay hatrizay, isaorananao refitahindehibe, natolotrao ny zanakao, tsy lalodalovany anao fa mandreo antsoantso sy ireo talao. Panamelani elukaku yanao, tsinani sireni uta, numenao anaiku zesozanakao, nanafakanando nitrusa, hafalina tsiumbitracha tuku, no indro isaurananao, ireo
lasa ratsy tsy tiako ifo de indro efa rofafanao fiderananye fiderananye hoanao tompo AWR zay lay onjany fanantinana fitahindeibe fitahindeibe ka irano asandratrahy huanitrahankasitrahananye antseza fiandriananao tsy lalodaluvany anao famandre baraiso izao hirizao fiderananye fiderananye wanao wanao fitahindeibe fitahindeibe kairno asandratsay wanao huanitrankasitrahananye antseza fiandriananao tsy lalodaluvany anao famaze barasure zao irizao tompo heluni vavaka barasu kankasitra harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo miarabanao manaraka trany ny AWR ny namanao zoanitra no anolotra ny fandaharana mahakasika fahasalamanao anao koa dia manasanao angilatsofina hankafy ny fiarahana tantara no soratany Harizava ovelomin'ny danta sy fanjany aina allo izaka izany azafady andray dia tsy fantatry ny lejony vekina fiavako ry bakoly i Alisy ihany akia Alisy tena tsy tsaroko mariny iza moa i Alisy lay ray kilasy tamin'ndry tany amin'ny lycée kia tsika sindry le niara-nipetraka teny aloha iny foany dia tena adinindry vekiny namana andrekako eo azafady akiry Alisy zay vao tena tsaroko tsy adiniko izany ndry fa zary sendra mifanena tamin'ny Patrika havanareo mihitsy dia nanontany hoe aiza zao i Alisy kanjo ndry ny antso ka izy mihitsy aneny nanome any numéro telefony ndry aty adigoky iza zao fa andalo any Mahajanga anao mission dia mba te eona amindry sy tonga dia aty an-tranonay zany ndry no mivantana sady malalaka ny trano eny ekizy efa mianatra ny tanà daholo dia roviana zany ndry no tonga ho tsenainy amin'ny latsinainy zao kia miala hariva ty dia tonga maraina ny Mahajanga fa sao dia manahirana zandro bakoly zany efa niomanao any amin'ny hotely tsy manahirana zandry Alisy aza mba miafahafy zany moa inona ary ny mampinamana aty aminay ndry no mivantana zany eny ary amin'ny latsinainy zany fampiantso ihany misaotra miloka iry bakoly zay zany dia tongava soa eny misaotra tonga soa akiry Alisy mandroso fa ato ny tranonay tsy tena ara-dalàna ohatran'ny hotely aloha fa ataovy hoe trano bongo misy ronono akia andray trano tsara tarehibe zao sady
tsara ny manodidina oay e be zava-maniry mahafinaritra tsy mba marary mihitsy angambonareo e zany ve mipetraha aloha de ireo sakafo maraina fa reraky ny dindry avy eo atoroko indriny ny efitranondriry alisy zany e tsisy an'izany fa tsy maintsy lanindry ireo sakafo ireo sa isaika aloha indri zay vao isakafo tsy maninona mihitsy fa zay tiandry fa aza mihafahafa e tranokavana ne aki miato ry alisy e misaotra kiry bakoly oay mangatsika tapoka angay alisy sa misy zavatra tsy zakandry tsy mangatsiaka zany aho fa zary zany ohatrany tsy mahazo aina fa sepotsepotra hafahafa zany ko tsy haiko hoe maninona kiza ary so de tsy ampirivotra alisy am'reto varavarankelinay mikatony reto tsy zany mantsy fa zahay ko tsy misy mipetraka trano de avelanay mikatony eo foana ny varavarana ka tsy arary am'izany ve nareo ry bakoly mila ivezivezen'ny rivotra ny eny trano e mba farafaratsy ny sokafanareo ami'danadana izy rehefa voamaraina be mandra-pandehanareo ary zany angamba ny mahatonga ny ankizy rehefa tonga aty de marary foana sady tsy mety afa-tsery mihitsy zany ve tena gaga mihitsy ny izay mivady hoe fa maninona ary tia trano ity ny makarary nefa mba tsara masoandro ihany tsara masoandro fa tsy ampirivotra kia ampidiro aki ny rivotra fa ho hitandri fa tena ho salama daholo nareo trano tsara be zao ve ry bakoly de tsy sokafana ami'danadana ny varavarina rehetra ivezivezen'ny rivotra indrindra rehefa misy olona toy izao ny trano rivotra tsy vidimbolana io ry bakoly nefa tena ilainy tena marina kizy zany aleo tonga de sokafako avy trano reto zay mihitsy ndray zany rivotra mahafinaritra tena adala mihitsy aki zay nihidy amatrano tato marina sady ny tena lozany ry bakoly de ny aretina mety ho azo amin'ny tsy fahampian'ny rivotra okaki marina engany eka mbola tsisy an'izany sondry fa tonga tato aminay fa ratsy zany de asa fotsiny rivotra tsara be zany ka ny sakanana fotsiny hatr'izay ay moka tena ilaina ny rivotra ilaina ilaina ny rivotra madio fa inona tokoa moa ny zavatra mitranga rehefa mifoka rivotra isika dokotera Razafinjatovo Harzava Kolgata no ampafantatra sika ny valon'ny fanontaniana omena azy ary ny fitenenana jery mikasika ny respiration ndraytsika androany ny respiration na fifohana rivotra lalina dia mameno ny avokavoka amin'ny rivotra feno oxygène ahafahany ihany koa mamoaka ny dioxyde de carbone na ilay antsointsika hoe toxine na poizina io fifohana rivotra lalina io rehefa tao dia mitarika fahatsapana fahasambarana ho an'ny vatana ny rivotra dia sakafo tena ilain'ny taovantsika ka tokony ataontsika izay azahoantsika azy betsaka ny tsy fampiny dia mitarika aretina toy ny bronchite na ny emphysème sy ny sisa izao tontolo izao misy atsika dia efa maloto na pollué ka mila miaro ny taovam-pisefoantsika isika tsara ny mihinana sakafo be antioxydant toy ny voankazo ny legioma na atao jus ihany koa raha voky loatra atsika dia mbontsina ny vavony voatosika ny diafragme dia mekely ny avokavoka ka mety ho sempotra ny fikarakarantsika ny respiration na ny fifohana rivotra dia ny fandehanana tongotra mampihetsika ny tanana anankiroa mila tsemboka mandeha tongotra ahetsika ny tanana anankiroa dia mila tsemboka zavatra takiana mikasika ny taovam-pisefoana dia ny fanaovana contrôle indray mandeha isa-taona farafahakeliny alavirina ny setroka sy ny sigara ny paraky
tsy tsara ny mijanona ela mitoerana mihiboka na mihidy alavirina ny toerana na ny faritra be indostria izay mamoaka setroka manimba ny rivotra iainana. Ny fifohana rivotra amin'ny tokony ho izy dia sotomina amin'ny orona ary avoaka amin'ny vava. Aherenana ampazahoana rivotra ny efitrano rehetra raha vao maraina ny andro. Tsy dia tsara ny mampiasa produit toy ireny désodorisant na insecticide ireny amin'ny trano mihidy. Fiainana ny mifoka rivotra ka raha azo atao dia atao izay fohana rivotra madio. Mahasoa ny fahasalamantsika indrindra izany dia samy manao fampiarana ary atreo indray aloha ny fiarahana tato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana samy manteo amin'ny lafiny teknika mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Rija malala alaviroanairay ny fakampana fefeo tsy anjady ireo fandrika mamay zay manintona ny fo satria ny fono tombotso nefa fantatro ireny fa tsy sitraka arovire ity foko malemy ndrao ao devo babony tsy atsiaro anao fenoy ny fanahy azonay manavaka ny famarinana sy ny sandoka. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Viroanairay ny aizy mitatao tsy ahafahanay mandeha eo aminao fa manako na fijery tsy ahenoko anao miteny nefa fantatro ireny fa tsy sitraka ny teninao no jiro anazava sy ho fanilo ny tilalana izay ho ale fenoy ny fanahy vazonay manome ireo avanay tsy mba manana ny feo ny fanantenana ny teninao no jiro anazava sy ho fanilo ny tilalana izay ho ale fenoy ny fanahy azonay manome ireo avanay tsy mba manana sy ireo namanay tsy mba manana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana manolotra ny arabo atsika rehetra manaraka izao fandarana izao ary ny fahasavan'ny tompony irotsaka mivatravatra ho atsika rehetra mikarakara antsika Andriamanitra manasanao ary hiaraka hivavaka isika. Misaotra ray ao no ny tombontsoa sarobidiny menao naika afaka iaino ny afatrao ao amin'ny teny io ity engane ho tsapanay ny fanatrehanao sokafo ny masonay ahita
fa mirotsaka mivatravatra aminay ny fahasoavanao ka nisambaravarana indrindra ny mpiaino zao fahantarana izao dia anina tombotsy manokana ny amin'izany fitahiana manina miampy izany aminaran'i Jesosy. Amen. Mikarakarantsika Andriamanitra. Matetika no mandalo zavatsarotra isika ary olana maro samihafa eo amin'ny fiatrehana ny fiainana. Indrisy mazana no tena miatrika fahakiviana isika ary tsy hita izay ianteherana sy atrehana. Ito indrindra no mampitodika antsika amin'ny tantaran'ilay mpaminany malaza ao amin'ny Baiboly dia ny mpaminany Eli izany. Rehefa niantso ny Eli mpiara-miasa amin'Andriamanitra, nametraka andraikitra lehibe Eli tondra hafatra amin'ny mpanjaka Aba ary rehefa avy eo dia voaterina ndosotra mba ho fiarovana ny ainy. Io indrindra no manome teny fikasan'Andriamanitra. Manoloana ny antson'Andriamanitra ho antsika dia tsarovy fa manome antoka ny amin'ny teny fikasana Andriamanitra. Zao ny voalaza amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:12 andininy faharoa. Mpanjaka voalohany toko 7:12 andininy faharoa dia ny hoe miala eto ka miere eo anilan'ny rano Kerita. Eli dia tsarovy fa feno finoana ary olony fihavanana ihany koa. Ka ny zavatra manaitra dia izao: tsy nisalasala ity lehilahy ity ny amin'ny iraka mpanaovina azy. Tsy maintsy mandositra mantsy izy satria mafy ny fandrahonan'ny mpanjaka ny amin'ny fiainana. Nambarany Eli mantsy fa raha tsy noho ny teniny dia tsy hisy ranorana akory amin'izao taona izao. Ny Eli dia maneho fiainana feno fahatokinan'Andriamanitra, feno fanoratena ihany koa satria nantsoan'Andriamanitra izy ka nandao na ny fonenany na ny fiainana azatra azy ho fahamaliana izany antson'Andriamanitra izany. Ny baikomena azy mantsy dia ny hoe miala eto. Ry-peny malala, angamba efa mba tody zava-tsarotra toy izany koa ianao teo amin'ny fiainana. Ohatra ny misy miantso ary antso Andriamanitra mihitsy ny hoe miala eto na misy taridalina tiany hitondrana anao. Izao anefa vonina hiay antsika Andriamanitra rehefa miantso antsika. Eo amin'ity zavatra toy izany dia tsy manadino Andriamanitra, indrindra moa rehefa miantso antsika hanao dingana anankiray eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy hiovina ny tantaran'ity mpaminany ity dia izao ny voalaza amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:10 andininy 13 sy ny 14. Manoloana izany antsoina hoe antso nomena azy izany, manoloana izany antsoina hoe baiko mba hiala amin'ny toerana nisy azy izany, dia tsarovy fa manomana fikarakarana manokan'Andriamanitra. Dia izao ny voalaza amin'ny andininy 13 sy ny 14. Koa ny reny rano nosotronao ary ny goaika no efa nofidiako amelona anao. Raha miteny izany fehezanteny izany sika dia tsisy olana na amin'ny rano satria azo antoka fa isy iny, fa ilay hoe goaika amelona io ny to sarotra ny inona sy sarotra ny itokiny amin'izany. Goaika aiza? Goaika iza? Firy ny goaika amin'ity faritra izay nisan'ny mpaminany Elisa ty? Firy ny goaika izay eny amin'ny lanitra dia izy amin'ireo no hitondra sakafo? Fa ny andininy 15 amin'ity bokyny mpanjaka toko 7:10 ity dia mahafinaritra ny fanambarany soratra masina ny hoe dia lasa izy araka ny tenin'i Jehova. Fihetsika mahafinaritra, fihetsika mahatedero naseho nyity mpaminany Eli ity. Feno fankatoavana, miantso Jehova, manome toky izy dia nanao araka ny tenin'i Jehova. Te hidantrehitra amin'ny fiainantsika Andriamanitra, dia tiantsika ny tena antehitra aminy araka ny anarany Eli mantsy dia ny hoe Jehova no Andriamanitro.
tsy ny salasala Eli, tsy nakatoko tsara ny hoe Andriamanitra goaika manahoana no hitondra ny sakafoko, tsy ny adihevitra izy ny hoe ahoana ny fomba na marika azonantoka fa isy zany goaika izany. Zavatra mitranga amin'ny 19 amin'io mpanjaka voalohany io, mpanjaka voalohany toko 7 dia ny hoe ary ny goaika nitondra mofo sy hena ho azy isa maraina sy isan-kariva. Zavatra mahagaga izany, zavatra tsy fahita izany. Aiza nahitany goaika mofo sy hena amin'ny fotoanany mosary? Aiza nahitany goaika omena sakafo avoky an'ity mpaminany ity? Fa manao zava-mahagaga Jehova dia nisy izany. Ripeny malala, indraindray dia miantso atsika ny Tompo, anao dingana, anantona azy. Tsy mandeha irery sika, fa ao ny teny fikasan'Andriamanitra. Iny mety zavatra sarotra inona aza, kanefa dia tsy mandainga Jehova. Sakafo feno otrikaina no azony Eli indroa isan'andro, ary azo antoka ihany koa fa tany an-tanàna zay tratrany mosary raha tsy anana tombotsony amin'izany sakafo sarobidy izany, satria mantsy Andriamanitra mihitsy no miay azy. Mofo sy hena avy any amin'ny latabatry ny mpanjaka no nentin'reto goaika reto, araka ny voalazan'ireo mpandinika ny soratra masina. Avy any amin'ny latabatry mpanjaka ahaba mihitsy no nakandreto goaika reto rehefa nibaiko ireo goaika ireo Andriamanitra. Sakafo ny mpanjaka no nomena nyity mpaminany ity. Tena fikarakarana azo antoka izany, tena zava-mahagaga izay tena tsy fahita izany. Ripeny malala, mikarakara antsika Andriamanitra amin'ny tian'io ity dia tehiresaka aminao Andriamanitra ny hoe inona ny olana aminao, inona ny zavatsarotra atrenao, inona no zavatra tsy mahatafandy mandry anao. Andriamanitra Eli no Andriamanitra ripeny malala, nikarakara amin'ny atsakany sy andavana tamin'ity mpaminany ity Andriamanitra, dia ikarakaranao sy ny ankonanao koa rehefa miantehitra aminy ianao. Tian'Andriamanitra anaovana zava-mahagaga ny fiainanao, tian'Andriamanitra anao zava-mahagaga ny tokantranonao, ka izany indrindra no mahatonga azy anao antso amintsika amin'ity ity manao hoe amin'ny Salamo 5:5 andininy 2:20. Salamo 5:5 andininy 2:20 dia ny hoe apetrao amin'i Jehova ny entanao, ny olana, ny fiainana, ny tokantrano, ary izy anohananao tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Ianao no lazainy fa ny marina eto, ianao no lazainy fa tsy angozoozo eto, fa nitakiny aminao dia ny hoe apetrao aminy ny zavatra manahiranao rehetra. Tombontsoa lehibe izany, ka ndeha hoentsika ambavaka, hivavaka isika. Tompo masina sy tsara indrindra ny an-danitra, misaotra ny amin'ny teninao fa mikarakara anay tokoa ianao. Tompo, toavy amin'ny mpiaino izao fandarana izao zany tombontsoa lehibe izany, fa mikarakara azy ireo andro aman'alina ianao. Meo azy ireo ny fahendrena ny amin'ny dingana tokony ataon'izy ireo, ny amin'ny fanandramana tokony izoran'izy ireo, ka anao tahaka ny Eli izy ireo, atsoinao ary omenao ny antoka ny amin'ny teny fikasana. Inganeny tokantrano rehetra mihaino izao fandarina izao dia ho karakaranao amin'ny fomba manokana, ary dia ho feno ny fahasoavanao, feno fitahinao, ary ho feno ny fahasoavana manana mbiampy amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fisaorana feno sy fankasitrahana no tolotra ho anao, ny mpiara-mianatra aminao, ny pastora Andrianjafy Silvestre. Saotra tompoko.
tarika Giovanni rasendra mandalo ady mafy kamila ukiviny fo tapidala kaleha tsarory o tsarory fa misy lairay ao ambony mpamonjy azo antoka sy morazo indrindra zay volona hanampianao hamahalo lampiainanao etoeo amin'iny entanao matoky azy aminao manana finona manana kofanao tenana fa mahery indrindra ny toko andiamanitsika tsy maintsy mandresy aminao fa izy hiady ho aminao ka di apetrao aminy izay mahazo aminao AWR zay lay onjany fanantenana mandalo misy rana ihany ireo zavatsarotra izay mianjady aminao mandalo mandalo kanefa mety ho fisedrana ny finona anananao anefenanao na inona antoniza na ratsy na sozay mitranga minoazy anao arekeo ny fitantanany manana finona manana kofanao tenana fa mahery indrindra ny tompo andiamanitsika tsy maintsy mandresy aminao fa izy hiady ho aminao ka di apetrao aminy izay mahazo aminao manana finona manana kofanao tenana fa mahery indrindra ny tompo andiamanitsika tsy maintsy mandresy aminao fa izy hiady ho aminao ka di apetrao aminy izay mahazo aminao tsy maintsy mandresy aminao fa izy hiady ho aminao ka di apetrao aminy izay mahazo aminao mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy maharitra
natsara manajerylavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina tsy finosika anaty lamba na kobonika anaty akanjo ny fiarabana fa dia atolotra anao mpiaino ankafaliany zany miaraba topoko lahy finaritra topoko vavy miarabanao namana rilahy anterina ny fiarabana nataony namana joelantor misa teo miarabanao mpiaino sy mpanaraka izao fandarana fanabiazana izao arabaina ihany koa ianao izay vao sambany izao no nandre zany fandarana zany mankasitraka anao ary mirary ny ahitanao ny soa sy ny tsara eo ampanarahana izao fandarana izao eto ampanomboana ny fandarana dia andeha hivavaka aloha isika ka ny namana Joel Lantormisa no anatanteraka izany vavaka izany hivavaka isika raha ny tsara sy masindrina izay any an-danitro misaotra anao noho ny fiarovanao anay ka mbola afaka miaona amin'reto mpiaino reto amin'ny alalan'izao fandarana izao izahay inona dia tsy mendrika aza noho ny atsirambina vitanay dia indro mbola velominao mandraka kehitriny koa mamelany elo koa ianao ray malalo ary aoka voakosoka avokozany tsy famendry anay izany ankehitriny dia mitondra mbavaka ity mpiaino toy izahay da io izy ary ovy amin'ny loza sy ny aretina rehetra ary omeova olana ihany koa eo amin'ny fiatrihan'ny fiainana ampitoery mandrakariva ao an-tokantrano ny fifanajana eo amin'ny mpianakavy dia ny zanaka sy ny ray aman-dreny zany mba hipetrahan'ny fankatiavana sy ny firaisapo eo amin'ny ankonana iray manontolo dia miaino ny vavaka iray malalo fatononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany amen. ankasitrany ianao tamin'izay vavaka teo izay namana Joel Lantormisa tsy ampiandrelanao mpiaino koa izahay fa inona no masaka azo atolotra namana Joely tsy ampiandrela tokoa isika fa le hoe ny andrasondraso ny manariva ny andro nisitsika namana rilahy dia iresaka mikasika manokana ny atao hoe fifanajana ny fanajana izay sotoavina amin'sika malagasy indrindra tamin'ireo zokontsika teo aloha saingy somary dinidiny izy io namana rilahy ankehitriny ary raha tenenina amin'ny teny tsotra sy fohy dia hoe tena adino tanteraka ary raha misy aza ny mampiasa azy dia hita hoe mahalana dia mahalana vao hitana izany hoe fifanajana izany arak'izany dia raisitsika ho adidy eto amin'ny fandarana fanabiazana ny mampatsiahy izany indray ankehitriny mba voalohany indrindra ankana lesona faharoa ampiarina sy ampiasaina eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina arak'izany dia tiako aloha ny tondra ny saitsika any amin'ireo taolo zokontsika tany aloha satria izy ireo dia tena nanaja zany hoe fifanajana zany mihitsy ary tena natahorana mihitsy zany hoe diso tamin'ny alalan'ny fifanajana zany ary natao amin'le fiteneny hoe maty vorona mihitsy aza raha ohatra ka ny zandry olona na ny zanaka no manao tsinotsinona ny zokiolona na ny ray aman-dreny efa niteny an'izay any ianao namana Joel Lantormisa inona marina moa zany ny dikan'le hoe maty vorona ny hoe maty vorona namana rilahy dia teny nentina nylazan'ny olona resy amin'ny mpinomana izany hoe rehefa hita sy fantatra teo amin'ny fiarahamonina zany ilay zandrolona fa tsy nanaja ny zokiolona na ny ray aman-dreny dia lazaina fa diso teo amin'ny lalam-panjakana dia rehefa diso teo amin'ny lalam-panjakana zany io zandrolona io dia nosokajian'ny fiarahamonina ray manontolo mihitsy fa mitovy amin'ny mosavy na mamosavy olona ilay zandrolona izay nanao an'izany fahadisony zany ka tamin'izany ny famosaviana olona no mahatonga ilay olona andoa na amonvorona ho an'ilay olona zay tsy najaina zay zany le maty vorona namana rilahy mazava ny amin'iny resaka hoe maty vorona iny fa ny resaka ihany koa ianao teo hoe
resy ampinomana inona indray moa zany a no hevitra izay hoe resy ampinomana izay ny atao hoe resy ampinomana indray namana rila raha azavaina fohifohy izy tsotsotra dia fomba fitsarana ny olona voapanga omeloko izy io zany hoe misy olona meloka zany fa iny a de zay no entina hitsarana azy izany hoe nandika ny lalan'ny fifanajana ilay zandrolona araky ny efa lazaintsika teo aloha ohatra nanompa olona izy na nangalatra zavatr'olona na nanevateva zokiolona sinsisa araky ny lalan'ny fanajana rehefa hita sy taratra zay dia oentiny eo amin'ny fitsarana zany le olomeloko io ka rehefa tonga eo amin'ny toerana hitsarana azy lay voapanga dia asaina amin'ny telona oditra koa miaraka amin'ny tangena ka raha afaka mandoa ilay tangena sy lay oditra koa lay voapanga zany dia lazaina fa olo-marina izy atreo fa raha tsy maloha izany avy any akibony ihany kosa zany ilay olona zay ny verina fa olomeloka na voapanga dia no tanana ho resy ampinomana dia zay no antony ampangana azy ka lazana azy hoe olomeloka arak'izany dia no verina hoe mitovy amin'ny mosavy zany le fietsika zay nataony na nanompa olona na nanevateva olona dia lazaina fa maty vorona ilay voapanga dia zay le fitondrana azy io amin'ny fitsarana zay lay resy ampinomana zany ary de teo ny avin'le teny manao hoe izay mamosavy matesa vorona ia atao anatin'izao fandaran'izao moa zany dia raha manaraka tsara ianao de misy karazana teny na voambolana izay somary manaitra indrindra ho an'ny zatovo sy ny tanora ankehitriny na manajoelantory misy ny resaka ihany koa ianao teo a mahakasika an'lay hoe tangena inona indray ary a no hevitra na ny dikan'ny hoe tangena ny tangena indray na manarela de karazakazo faran'izay tena mangidy na ny odiny na ny voana io karazakazo atao hoe tangena io no ranona zany dia atao miaraka amin'ilay oditra koa hanaovana an'le fampinomana zany zay le natao fa izay dia io zany a hazo anankiray mangidy na ny odiny na ny ao anatiny zay le tangena fa anisan'ny tafiditra atao anatiny tsy fanajana olona ihany koa ilay fanaovana teny mitanjaka eo anatrehan'ny olopady izay lazain'ny tolo fa isan'ny mahavoafady tokoa izany teny zany ka raha ohatra zany misy sendra idiran'ny teny manana endrika toy zany ao anatin'ny resaka zay fanaovan'ny olondroa de tsy maintsy miala salofito ilay mpiteny zany hoe ilay miteny mitanjaka zany mety hoe nanompa nanevateva olona ary dia miteny izy hoe izay mamosavy matesa vorona ia tadidiko namana joelantoary misa fonikely a de naverimberina tany ampianarana sy tany tokantrano ny lalàna ny mifeny fiarahamonina sy ny fifanajana ary ny fiaraha-mipetraka tao an-tokantrano izy io de nylazaina fa lalam-pifanajana ka de nitandremana fatratra mihitsy tamin'izany ary de fady amin'ny zandry fady amin'ny zanaka ny mipetraka na mandry eny amin'ny toerana ambonimbony kokoa no ny toerana izay hipetrahana na atorin'ny zokiolona na hipetrahana na atorin'ny ray aman-dreny ary tamin'izany koa na de ny tongom-pandriana izay andrin'ny zandry olona aza de tsy azo atao manipaka ny andofandrinan'ny zokiolona sy ny ray aman-dreny zany natao de mba hisian'ny fifanajana sy ny fifanomezam-boninahitra ao an-tokantrano ia marina tokoa zany namanarila fa ny ny anisan'ny tadidiko ny voalaza tamin'izany fa tsy azony satova atao mihitsy ny misolatsolana mandeha tsy voatendro izy izy ny fitenena mandeha tsy voatendro tolaka anjejo makeny avarapatana io avarapatana io mantsy fa iny de toerana fanajana ny zokiolona sy ny ray aman-dreny de mahatoa zany ianao mahazo makeny dia na ilay zokiolona na ilay ray aman-dreny no miantso anao makeny avarapatana zany hoe efa eny zany lay zoky ray aman-dreny zay vao misy zandryolona afaka makeny satria inona ny antony satria ny toerana ena varapatana dia toerana fanajana ny ray aman-dreny na ny zokiolona na ny vahiny zay lazaina hoe manakajaka tonga amin'ny vahiny ao an-trano ny tena zany dia anisany ny anarana tany ampianarana koa zany a taloha
tamin'ny andronay fahiny. ia misy ihany koa namana joelinantoary misa raha miara misakafo ny mpianakavy de tsy misy samandray sotro sy mihinana raha tsy ny ray aman-dreny zokony indrindra ao an-trano no efa mikatoka sy mihinana. Ianarana tany am-pianarana avokoa zany rehetrarehetra zany. Raha toka voky mialoha aza ilay zandriolona de tsy samyseho mijanona raha mbola mihinana ny ray aman-dreny ary tsy samytsangana mieloha eo amin'ny toerana misy azy ihany koa ny zandriolona raha mbola mihinana ireo zoky ray aman-dreny. Ka rehefa mitsangana ireo zoky na ny ray aman-dreny izay vao mitsangana ny zandriolona. Natao zany mba ho fanajana ireo zokiolona sy ireo ray aman-dreny. De eo ihany koa ny hoe tsy mahazo mitena raha mbola feno sakafo na zavatra hohanina ao am-bava. Ny antony de sao de mipitika eny amin'ny tarehan'ny olona hafa ny sakafo ao am-bava. De anisany zavatra mbola tsaroky ihany koa namana rilahy amin'ny tena lay maromaro piraitam-po misy zoky misy ray aman-dreny de tsaroko raha voavorona na akoho ny laoka dia any ray aman-dreny ny vody akoho na vody vorona zany. Zany natao de fanajana azy ireo fa any zandriolona kosa ny feny na le fena koa zany na femborona. De raha misy zanaka na zandry izay tsy eo tsony zany ny ray aman-dreny dia indraindray ny anatanjaza na ny sota efa sokony no mihinana n'lay vodivorona na lay vody akoho. Dia indraindray koa nefany misy ny atao hoe aterina ny amin'ilay trano mifanolo-bodirindrina amin'ny tena raha ao misy ilay ray aman-dreny be any ny aterina lay vody akoho na vodivorona. Dia raha ohatra zany ka misy zanaka samy mihinana n'io vodivorona na vody akoho io dia lazaina fa manao fahadisoana lehibe indrindra izy amin'izany ary manao fahadisoana ihany koa amin'ny lalan'ny fifanajana. ia mety isy teny angamba hoe taloha zany fa iny zany efa tsy am'izao tsony zany fomba zany fa zao efa andro ny fandrosoana. De miteny zahay eto amin'ny fandaharana hoe ny fifanajana ve mampihemitra ny olona iray na koa hoe ny olona mandroso ve tsy tokony hifanaja intsony de mbola antitra anterina eto amin'ny fandaharana hoe ireo taolo zokontsika aza de tsy nahita n'izao fandrosoana sy fanatotoloana izay iainantsika ankehitriny izao nefa tena hainy ny fanaja ka maika fa isika amin'izao vanim-potoana izao tsara mandrakariva ny mifanaja satria miteraka firindrana miteraka fifankatiavana ara-piarahamonina zany sady tsy mahafaty antoka mihitsy ka tsy aloha ve mifanaja ia de izay aloha no masaka azona tolotra anao androany manantena ny mbola hiaraka aminao amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Ametraka amin'ny mandrapitafa ny namanao Joel Lantormisa sy Rila. Veloma tompoko. Ivenarana re azajanna famanomana na olombana. AWR téléphone 034 06 797 62. Tarika Roama.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejity awr feony fanantenana Fanyteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Faly izay manasanao anaraka ny toy ny fianarana ny amin'ilay teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ny nahafatesan'ny Sara vadin'i Abrahama nodiny itsika anio. Inona ny zava-nitranga tamin'izany? Andeha rahantsika mamaky ny Genesis 7:20 manontolo. Genesis 7:20. Ary ny andro niainan'ny Sara dia 720 taona. Izany ny taona niainan'ny Sara. Ary Sara dia matao Kiriat Arba, Hebron zany, tany amin'ny tany Kanana, dia tonga Abrahama isaonan'ny Sara sy hitomany azy. Ary Abrahama nitsangana niala avy teo anilan'ny fatin'ny vadiny, dia niteny tamin'ny taranaka etaka nanao hoe: "Va insy mpivahiny eto aminareo a, omeo tany fandevenana eto aminareo a, mba handevenako ny fatin'ny vadiko, tsy ho eto anatrehako." Dia namalany Abrahama ny taranaka etaka nanao taminy hoe: "Mianoa anay tompoko lahy, andrin-dehibe eto aminay ianao, koa izay tsara indrindra amin'ny fasanay no handeveno ny fatin'ny vadinao. Tsy misy aminay hiaro ny fasany aminao, tsy handevenanao ny fatin'ny vadinao." Dia nitsangany Abrahama ka niankohaka teo anatrehany taranaka eta tompo tany, dia niteny taminy ka nanao hoe: "Raha sitrakareo ary ny handevenako ny fatin'ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia mianoa ka mba hiangavy kely amin'ny Efrona zanak'i Zoara, mba omeny ihany zo eo Makpela, izay azy dia ilay eo amin'ny sisin'ny sahany amin'izay vola tokombidiny, no aoka hanomezany azy ho eto aminareo ho tany fandevenana." Ary Efrona mipetraka teo amin'ny taranak'eta, dia namalany Abrahama Efrona etita teo anatrehany taranak'eta, dia izay rehetra niditra teo ambavahadin'ny tanàna ka nanao hoe: "Tsy tompoko lahy, fa mianoa ny sa dia omeko anao, ary ny zo izay eo anatiny koa dia omeko anao. Eto imasony zanaky ny fireneko no hanomezako azy eo anao, aleveno ny fatin'ny vadinao." Ary niankohaka teo anatrehany olona tompotany Abrahama,
dia niteny tamin'ny Efrona teo anatrehan'ny olona tompotany ka nanao hoe kanefa raha mba hiaino ahy ihany ianareo dia omeko ny vidin'ny sa raiso amiko izany dia alevika ao ny fatin'ny vadiko. Ary Efrona dia namalin'i Abrahama ka nanao taminy hoe tompokilahy menoa tany tokony ho lafo sekely volafotsy 700 inona moa izany amintsika roa lahy fa aleveno ny fatin'ny vadinao. Dia nekiny Abrahama ny tenin'ny Efrona ka nolanjainy ho azy ny vola izay efa voalazany teo anatrehan'ny taranaketa dia sekely volafotsy 700 lan'ny mpivarotra. Ary ny sahany Efrona ilay teo Makipela izay tandrifin'ny Mamre dia ny saha sy ny zoy izay teo anatiny mba amin'ny hazo rehetra izay teo anatiny izay teo amin'ny sisiny rehetra manodidina dia natao varomaty tamin'ny Abrahama ho fananana teo imason'ny taranaketa dia izay rehetra niditra teo mba vadiny tanànany. Ary rehefa afaka izany Abrahama dia nandevina ny Sara vadiny tao amin'ny zoy tao amin'ny saha Makipela tandrifin'ny Mamre Hebrona izany ao amin'ny tany Kanana ka ny saha mba amin'ny zoy izay ao anatiny dia nataon'ny taranaketa varomaty tamin'ny Abrahama ho tany fandevenana. Maty Sara taorian'ilay saikana ny lorana ny Isaka ho fanatitra teo atendrombohitry Moria. Milaza ny Baiboly fa velona nandritry ny 720 taona Sara. Genesis 17:1. Izy irery no voalaza ny taona nahavelomany amin'ireo vehivavy rehetra ao amin'ny Baiboly. Milaza amintsika izany fa olona nanana toerana manan-danja teo amin'ny tantaran'i Abrahama Sara. Niaraka tamin'ny Abrahama hatrany izy tamin'ireo dia izay nataony. Teo anilany hatrany izy tamin'ireo toe-javatra mora sy sarotra rehetra. Ao amin'ity Genesis 17:20 ity dia ny amin'ny fasana nandevenana ny Sara no tena mibahana mihoatra noho ny fitantarana ny nahafatesany. Milaza ny Baiboly fa maty tany amin'ny tany Kanana Sara. 2. Izy no fianakavian'i Abrahama voalohany izay maty tany amin'ny tany nampanantenaina ary nalevina tany. Noho izany nahafatesany Sara dia mifandray amin'ny tany nampanantenaina. Niresaka tamin'ny taranaketa ny amin'ny toerana hovidiany andevenana ny Sarai Abrahama. Ity tantara ity dia maneho amintsika fa niriny Abrahama atao fonenana mandrakizay mihitsy ny tany nampanantenaina fa tsy andevenana fotsiny ny vadiny. Jereo ange ny fanajan'ny olona azy eo amin'ny 1:9. Andeo vakitsika indray izany. Genesis 17:1. Mienoana i tompokilahy, andrian-dehibe eto aminay ianao, koa izay tsara indrindra amin'ny fasanay no andeven'ny fatin'ny vadinao. Tsy misy aminay hiaro ny fasany aminao, tsy andevenanao ny fatin'ny vadinao. Hita taratreto fa lehilahy no ajaina sy nomembo-nahitra Abrahama. Tena fitahiana ho an'ny hafa tokoa izy. Raha tena mifandrindra amin'Andriamanitra ny fiainantsika dia hanaja sy hanome voninahitra antsika ny hafa fa tsy hitaka izany amin'izy ireo isika. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.